aminy ary toetrao ka hiara isakafo aminy. Zany no ilainy Jesosy amiko sy aminao ao anatin'ny tokantrano. Andehantsika ho modeliny ny tokantranontsika. Andehantsika tsy hanome fanafitoanana ho an'ny hafa intsony ao amin'ny tokantranontsika. Fa marary angereo ankonantsika reo e. Marary angereo manodidina antsika reo e. Amin'ny fibedibedetsika io, amin'ny fitenitenenantsika foana io satria nahoana? Tsy niambina ny fotsika atsika. Tsy nitandrina ny fotsika atsika. Ataontsika hivavaka fa efa tonga mpanompon'Andriamanitra. Teny Jesosy mama. Vavaka tsika angataka fo. Tena hoe omeny Jesosy fo vaovao tsika mba hangalana an'ilay fo vato ao anatintsika. Ka hananantsika fo mahay mahazaka ny zavatra rehetra mba ahafahantsika mitandrina n'io fotsika io mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Ray tsara indrindra izay any an-danitra ilay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao zay. Nampianarinao teto anay ny amin'ny anananay toe-po tsara eo anoloan'ny ankohonanay Jesosy. Mankasitraka anao zay fa mampianatra anay mandrakariva tokoa ianao mba hitandremanay ny fonay mihoatra n'izay tokony hitandremanay, mba hahalalanay tsara ny sitraponao, andehananay eo anatrehanao ka hifaliany masonay amin'ny lalana izay hitondrahanao anay. Jesosy amin'ny vavaka izay, ninona toe-pona anananay hatramin'izay dia mbola nampianatra anay ianao teto tamin'ity androany ity. Mangataka aminao zay Jesosy mifona aminao zay. Ny amin'ireo faharatsiny ny fonay rehetrarehetra reo. Ny amin'ny fakofako-pahotana rehetrarehetra ataonay manavesatra sy mameno ny fonay. Fa tsy mame malalaka anao zay hitoeranao ato anatin'ny fonay. Mangataka aminao zay Jesosy diovy amin'ny ranao zay. Mba hanana fo madio Jesosy. Hamoroa ny fo madio mandrakariva zay e. Mba hafantaranay anao Jesosy. Sahitanay ny voninahitra ao. Ary omeo fo mahay mahazaka zay. Ninona hitan'ny masonay na reniny sofinay ao amin'ny tokantranonay. Dia hoendry mandrakariva izay. Ary hanana fahamoram-panahy tahaka anao Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy no azahoanay manandratra izany vavaka izany. Amen. Ataontsika hitehaka mafy be andray amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Faly miarabantsika andray androany manona ny fahasoavan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Saotran'i Jesosy tsika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay efa nitondra ny hafatra teo dia hiara hitsangana aloha tsika e. Hitsangantsika hivavaka, ataovy tafiditra tsara ao am-pontsika hoe tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika androany mandray izay avy amin'Andriamanitra. Tadio tsara fa ny zavatra tena mampalahelo indrindra raha misy olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa tsy natsapana indray ninninona. Ahozy izy hey, tokony le vatiko izao no nakaty. Hey, tokony le zanako mihitsy ny tokony mihaino an'izany. Matoa ianao ny tonga eto dia ho anao zany aza miala maina zany. Dia andaontsika tena hanolotra an'izao fotoan'izao am-pelatanan'Andriamanitra androany dia sokafony fotsika hivavaka tsika hoe Jesosy mitenena amiko androany fa nay maso no aza vela heno feo hafa akoatra amin'ny feo anao. Dia asandrato ary mivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra zany an-danitra makasitraka anao zay androany Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao zay efa andrenesinay teo. Misaotra satria mampianatra anay foana ianao, manokatra ny vavam-panomponao ianao hanitsy anay, hiteny anay satria tianao loatra izay. Mitenena aminay androany Jesosy eo sokafony fonay. Oka tena azoainy izay eto amin'ny fanatrehanao. Oka tena nana fahatsapany izay Jesosy fa tena hoe hiteny aminay ianao androany. Ho anay Jesosy ny antony hitenenanao androany. Ninona tabatapany devoly rehetra anatin'ny fonay ao anatin'ny sainay ka mahatonga anay tsy afaka handray ny teninao dia oka ho ravana sy pitehana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Fa nay masino fehezo manontolo izao fotoan'izao, ho fotoana feno akasitrahanao hiderahanay ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Saotra Jesosy eo. Amen. Mahazaho toerana tompoko. Mamerina amin'ny fiarabana feno ho antsika tsirairay avy androany. Androany dia te hitondra antsika ato anatin'ny fotoana fohy ilay hoe mino an'Andriamanitra. Misy fotoantsika manana an' Jesosy ihany
fa le fatokitsika zany ndray tena tsy ampy ohatrany hoe mivavaka ihany tsika fa tsy ampy ny fatokitsika an' Jesosy. Andriamanitra nefa tena mitady atsika tena atoky azy tena hoe 100 isan-jato ary rehefa niteny mihitsy moa Jesosy hoe raha ho avy aho ozy izy ahita finoanany aminareo ve izy tsy niteny hoe raha ho avy ahita volana fitahinana olona be dia be nentinao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ny zavatra niteneniny hoe ahita finoana. Nandray tsika nieritreretantsika izany finoana zany dia zao hoe mino aho fa vao hiteny eto azo dia vao mody any an-trano aho dia tonga dia feno frigidera. Mino aho fa hitanareo izy ohatrany hoe indraindray ajanontsika hatreo amin'izay zavatra izay nieritreretintsika an'izany hoe finoantsika an'Andriamanitra izany fa ny zavatra tena endrasan'Andriamanitra antsika dia zao mino aho fa anadio ny foko ahako arak'ilay nitorian'ny mpanompon'Andriamanitra teo satria fantatro fa rehefa madio ny foko dia mahita an' Jesosy aho. Zay indraindray mahatonga antsika tsy mandroso ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy hinoantsika amin'ny valiny. Hijoro hiaina amin'ny programan'Andriamanitra satria mino fa manana plan tsara ho anahy Jesosy. Mino fa na mbola sarotra aza ny lalana andianana ao an-tokantrano na any amin'ny asa dia fantatro fa hiditra trehitra amin'ny zavatra io Jesosy. Amen. Ndraindray tsika adinontsika ny fahaiza manao an'Andriamanitra dia zay mahatonga antsika miorooro, zay mahatonga antsika marary, zay mahatonga antsika tsy samandroso lalina kokoa amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra satria tavela eo amin'ny tsy finoantsika. Ny tsy finoana nefa raha ho avy any amin'ny raha olanitra Jesosy dia itsika ve mino hoe tena ho avy tokoa izy. Mahatonga antsika indraindray tsy mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra satria mieritreritra tsika hoe tena izy ve zany. Rehefa misy ilay tantaraina aloha hoe ianona ho niakatra tany an-danitra dia eo aloha tsika tena Jesosy za koa tsy adino nanomboka eto zao dia satria nisy ny tantara nisy hoe ianona ho ny avy any an-danitra dia niteny hoe mibebava kely sisa rapitso ravaka pitso tsy fantatra intsony dia eo aloha ianao dia mafana satria naheno an'izay zavatra izay fa le tena le fitehirizana izy ao anaty fona hoe Jesosy tsy afaka manao zavatra mampalahelo anao satria ianao nke ho avy. Fa mahatonga antsika tsy afaka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsy mino tsika fa tena ho avy Jesosy. Raha mino ianao dia tena enao mihitsy ilay hitandrina voalohany iny hoe tsy mety ingeza zavatra ataoko izany tsy sitrapon'Andriamanitra inge zany ohatrany tsy lalan'ny tompo zany dia mahajanonao daholo izay zavatra tsy mifanaraka rehetra satria fantatrao hoe mino ianao fa ho avy inge Jesosy mahita ny ataontsika izy. Jery tantarana lehilahy anankiray tsika izay tena hoe olona tena nakasitrahan'Andriamanitra nefa very tao anatin'ny tsy finoana dia Jaona ny anarany. Jaona mpanao batisa. Raiso ny baibolinao amin'ny Matteo 4:20 dia atomboko tsika eo amin'ny 9:7 dia mifakitoy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa Heroda efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-tranomaizina noho ny tamin'ny Herodiasy vadin'ny Filipo rahalahy. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy. Ary Heroda naniry hamono azy saingy natahotra amin'ny vahoaka izy satria nataon'ireo mpaminany Jaona. Fa noho ny fitsingerin-taona naterahan'i Heroda dia nandihy teo anatrehany zanaka favin'i Herodiasy ka nahafaly an'i Heroda. Ary noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay angatahany na inona na inona. Ary rehefa nomendren'ny saina zazavavy dia nanao hoe omeo ahy eto an-doviany lohan'ny Jaona mpanao batisa. Dia nalahelo ny mpanjaka kanefa noho ny fianianana sy ny olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia nandidy ihany izy mba homena an'izany. Dia naniraka nanapaka ny lohan'ny Jaona tao an-tranomaizina izy. Zareo tsara nge fa maninona ny ohatran'izany nefa raha ny Jaona. Jaona nge nanao batisan'i Jesosy. Jaona nge nitoro ny fibebahany. Ary ozy izy Jesosy rehefa naheno an'izay zavatra izay hoe ao amin'ny Matteo 4:9 lazaiko aminareo marina tokoa izy amin'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola misy nitsangana izay lehibe no Jaona mpanao batisa nefa ny kely indrindra fanjakan'ny lanitra dia lehibe noho izy. Hitanareo jereo tsara
naninona no olona nyrehariana hoe tsisy lehibe noho io tena hoe nananany Jesosy tena hoe raha misy ange olona lehibe dia zany Jaona zany satria zany Jaona zany hatrany akibondreny dia efa nitenenina hoe zao ny ianao tia ny anjara zao ny zavatra ataonao zao ty hitoro ny fibebahana nomen'Andriamanitra dao ny zavatra nataony rehetrarehetra fa naninona rehefa taty amin'ny farany raha tsy fefara be olona mpijangajangarinina napakany lohany raha tsy fefara satria olona tsy mba nino an'Andriamanitra tsy nino an Jesosy zay ny problème ny Jaona andana teneno io ve le tena izy nefa izy ihany nanao batisana io izany rehefa misy zavatra be deaibe ao anatin'ny lohantsika dia miovaovitsika Jaona nanao batisan'i Jesosy ary rehefa nandalo Jesosy toy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra ozy rehefa avy eo indray izy misalasala mbola izy ihany ve iny sa hafa indray ny andrasantsika azonareo le izy misalasalana tsy finoana dia zao reny zavatra reny so dia anao mihevitra hoe ka tamin'iny aminy dia rehefa hivavaka tsara dia lasa raha vao tsy mino ianao dia lasa misy problème satria teto zao le izy navariana be le tantaran'ny Jaona teo satria tena hoe tsy nino ny fisian'i Jesosy izy nisalasala izy Jesosy nefany averiko indray ny teny tamintsika hoe raha ho avy aho izy tsy niteny ninina fo izy ahita finoana any aminareo ve matetika tsika miaraka amin'i Jesosy fa betsaka ny zavatra tsy notsika no Jesosy io rehefa amin'le tiatsika hoe ho tahina ianao ambilina ianao dia tena minotsika hoe amen fa rehefa amin'le zavatra sarotsarotra iny dia ohatra ny paingotra kely any anatin'ny saintsika hoe marina ve zany tena zany ve nefany Andriamanitra efa mijery antsika ao anatin'io hoe manahoana ny finoantsika azy matetika ohatra zao manoloana ny zavatra hita amin'ny masontsika raha mety mananjanaka ianao dia ilay zanakao ohatra tena hitanao mihitsy hoe tena sarotra ny fandidiana asinareo ve dia eo ianao dia manomboka kivy ianao dia manomboka reraka ianao dia adininao hoe Andriamanitra nanovanao nge afaka hanovana io fa maninona ianao ny tsy mino tanareo amin'izay le mino misy zavatra indray ohatra ny hoe atenainao an'Andriamanitra dia nefa ianao ohatra ny hoe tsy mety dia mila ianao mampitombo fifandraisanao amin'Andriamanitra raha jery ny tantaran'ny Rebeka tsika zao ohatra ho antsika reny dia tadio tsara hoe tafiditra ny tsy finoana koa Rebeka teto satria zao i Rebeka mihitsy ny nomen'Andriamanitra hoe Jakoba tiako Esau alako dia nomena hoe io zandriny io zany hoe naninona no i Rebeka no nitenenan'Andriamanitra an'ilay satria fantatr'Andriamanitra hoe andeha zao tsy finoana andeha zao rehetrarehetra dia raha ny tokony ho izy tokony natoky an'izay ten'Andriamanitra izay izy hoe Andriamanitra efa niteny fa Jakoba lehibe no nizokiny dia alao Andriamanitra anao izay ataony fa zao ny azakazaka raha matoa satria zay tsika te andeha alohan'ny tompony dia lasa nandeha satria tsy nino dia lasa nandeha ampianarina nandainga aloha i Jakoba ainga ny lahy lazao fa Esau ianao tsisy zavatra zany ka hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ka ahorohorontsika ao anatin'ny lainga amen dia zao ny zavatra nitranga nietsika tamin'ny ara-nofo izy niazakazaka mba hanampy an'ity zanany hidirany ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mba le sitrapon'Andriamanitra no tenena ianao vitany any aloha satria Jakoba tia mijanona ao an-trano miaino ny dadany rehefa mianatra ampy be tena nahampy an'i Jakoba mihitsy zay fa zao tsy nijanona tamin'izay izy fozy izy ndao makany amin'ny dadanao aloha dia anao fitiakanjo volobe an'ny volovolony Esau ty dia lazao fa Esau ianao satria misy tenin'Andriamanitra zay ohatra zao dia mila tanterahana aingana le izy dia eno izy Jakoba satria Jakoba koa fa jereo fa nisofrira be Jakoba tao anatin'le izy nanompo any Labana 7 ans 14 ans
nazahoana ny 14 aloha nazahoana ny vadiny dia avy eo mbola niampy indray amin'ny zavatra rehetrarehetra satria naninona niazakazaka be raha matoa tsy nampianatra an'ilay zaza ifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa izy indray niazakazaka betapetsika ray aman-dreny manao an'izany ohatrany tiatsika itsika ny andeha au volant eo hoe anona dia ataontsika ilay izy nefa tokony tsika miandry an'i Jesosy tokony tsika mino an'i Jesosy ny zavatra tokony ataontsika dia izao mampianatra ny zanatritsika ifanitsy amin'ny programan'Andriamanitra hoe izao ty programan'i Jesosy ty sitrapon'Andriamanitra any ataonao fa tsy ianao ny andeha hampianatra an'ilay zanakao andaingy anao inona idiranao atsetra daholo zao rehetra jereo izay koa ny navoandry i Abrahama sy Isaka tsy nino Sara i Abrahama sy Sara tsy nino izy hoe tena ho ataon'Andriamanitra ve zany taranako ohatry ny kintana sy fasika izany dia inona zavatra natao avilo miaraka amin'ny akara hitanareo ilay izy tsy hoe tsy fitiavana mafy be nge zany vadinao dia enao mihitsy ny safidy zarany iny any amin'ny olona hoe ampanampinao hoe avy miara mizarany ty vadiko ty ato ianao fa zao ny problema tamin'izay te hiazakazaka izy atateraka an'ilay tenin'Andriamanitra adininy hoe ain'Andriamanitra nameny teneneny anatanteraka ny zavatra rehetrarehetra amen militsika tena hoe Jesosy apetraka eo ampelantananao ny zavatra rehetrarehetra aza ampianarina mandainga zany koa aza mandainga ianao idiran'ilay fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra ninona zavatra mitranga andao hianatra ino an'Andriamanitra andao hianatra ino andao hianatra atoky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amen fa rehefa matoky an'Andriamanitra tsika ataon'Andriamanitra foana ny zavatra rehetrarehetra nampianatra ny Jakoba anao zavatra tsy mety izy dia jereo tsara le parcours le nandalan'le izy mbola kely le zaza dia 17 ans dia navoaka tao an-trano nalaina senantsoka nalaina daolina satria te hiazakazaka izy eo amin'ilay izy dia nandeha tamin'ny nofo io mandeha amin'ny nofo indraindray tena haitsika mihitsy ohatrany hoe mbola tsy namaly ohatra le orinasa esanao ohatra dia inona ny zavatra ataonao voalohany ameo vola na miresadresaka manao metimety dia mba amin'izay kôtikôtiny le lehibe dia misokatra ny lalany tanareo ilay izy indraindray ohatra ny zavatra satria manino tsy mino an'Andriamanitra na mandainga hoe zao nge za ty nge ka tena zao satria mieritreritra ianao hoe tsy vitan'Andriamanitra ny karakaranao dia mihetsika daholo le zavatra tsy izy rehetrarehetra jereo tsara Jaona tena nahazo fankasitrahan'Andriamanitra ny teny hoe lehibe io lehilahy io olona tena lehibe satria Jesosy mihitsy ny teny hoe raha mbola amin'izay natera-be vava ozy izy dia tsy misy lehibe noho Jaona io satria fiainany Jaona hatrany an-kibon-dreniny dia efa nitantanan'Andriamanitra tandremo tsy mahazo manao izao nitandrinareo ray aman-dreniny nitondra ny Jaona tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mahazo misotro divaina taoko tsy mahazo manao izao tsy mahazo manao an'ity zazy io tsy mahazo manao an'izao mbola tsisy akory Jaona dia efa nitendren'Andriamanitra hoe zao daholo lalana andalana io Jaona io fa zao rehefa nandeha ny fotoana dia variany Jaona dia tsy nino an'Andriamanitra tsy nino an' Jesosy izy ny salasala akory arahavatra tsy nino dia jereo fa lohany nandeha betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra karakaraina eo amin'ny fiainantsika betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra idirana eo amin'ny fiainantsika fa andao hianatra tena atoky sy ino an'Andriamanitra azonao tsara tsaina ve ny lalana ny diaviny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tena hoe soa ihany fa olona efa zatra matoky an'Andriamanitra fa raha zany vao hoe eo am-potosiny hafa efa tsy nandoalika amin'ny vavaka tsony zareo teo satria iny efa fiainany zareo le matoky an'Andriamanitra dia rehefa teo ny zavatra tranga dia inona ny zavatra nandeha hoe atsipany anaty laforo dia inona ny valitenin zareo tsy te fona resay mpanjaka mba aza atsipy moa aloaloha hivavaka kely aizy Jesosy aizy ianao fa Jesosy sy ny finondry zareo an' Jesosy efa ao anaty fony dia zao ny valiteniny na dia tsy hamonjy anay ary ozy ny Andriamanitra ivavahanay dia matoky foana izay ozy izy dia tsy ekohaka eo amin'io sary olona izay ataonao io hitanareo raraka ny finoana fa ny fatokiana mbola mipetraka misy fotoana nge indraindray efa tsy notsika intsony ny zava-misy fa zao matoky an'Andriamanitra tsika fa manao lalana izy amen
jereo reto olona anankitelo reto nahiditra tao anatin'le laforo tena miantra nge le laforo fa ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra dia tsy mahay an'le laforo zareo fa niaraka foana tamin-jareo Jesosy le ninony amin'ny fotoana nge indray ohatra ny tsy hitanao maso izany Jesosy indray mahavaivay ny fisedrana marina izany tena marina izany fisedrana indray mahavaivay indray ohatra ny aiza renao Jesosy fa manino ianao tsy hitako aiza ianao tamin'izao fotoana ohatrao aiza ianao tamin'izao ianao no tsy mahita fa eo izy fa rehefa iny mitondra anao amin'iny lalana rehetrarehetra iny dia tsy hita masonao fotsiny izy fa eo akaikinao eo fa ny zavatra angatahany aminao dia izao matoky azy fotsiny mety mbola tsy hitanao mety misakorokorika be ve ny zava-misy mety maninona ny zavatra rehetra ohatra ny tsisa tenaina daholo zay zavatra rehetra jerena ohatra ny tsy maniry tsy mety daholo fa izao ndao mbola hitoetra toky an'Andriamanitra foana tian'Andriamanitra ianao atoky azy eritrereto tsara fa raha miteny antsika izao Andriamanitra dia inona mba nataony ohatra hoe mbola jereo fotsiny voninkazo izy tsy manan-tenany iny ianao hoe ho tsara noho voninkazo indray ny lazainy fa tsara noho itsika ireo izy tsy manana reo izy anona hoe olena ny rano ve androany aniny nefa jereo fa maniry tsara foana amin'ny fotoana tokony andriny teny amintsika androany hoe fotoana izao anamarita atsika satria raha vao tsy mino an'Andriamanitra tsika dia le fiarahantsika amin'ny Jesosy mihitsy tsy mety satria tsika izany ohatra ny miaraka amin'ny fotsiny fa ohatrany hoe daholo ho hita eo sitrany dia izay kotiny eo dia vidiny daholo tsy tokony ohatr'izany ny fanompoantsika an'Andriamanitra fa izao hitady an'i Jesosy satria tena mino anazy fantatro tsara izay noko azonareo le izy izany ny tenen'ireo mpanompon'Andriamanitra mahomby rehetrarehetra anaty baiboly ireo fantatro izay noko izy tanareo le fa indraindray tsika tsy fantatritsika koa raha izy Jesosy fantatritsika fotsiny izy lava volo amin'izay fahitanao azy amin'ilay sarisary hitanao reny Jesosy lavalava volo misy volombava mihoatratra an'izao manao robiroby lava be izay indraindray mijanona treo amin'izay fahafantaran'izay fotsiny fa le tena izy amin'ny maha izy azy indraindray adininao hoe izy ange ty atsika izy ange nanomana toerana ao atsika izy ane miaraka amintsika izy efa niteny tsy andahoanao aho izy tsy hamela anareo kamboty akaty aminareo nataonao aiza daholo izany teny izany amen rehefa divotry ny olona antsika indraindray dia adinontsika le hoe manana lalana hitondrana Andriamanitra Jesosy ane no mitady-dalana anahy dia rehefa hoentina any amin'ilay toerana ianao dia ohatran'ny tsy hainao izany indray hoe izy ary ty sa tsy izy satria tsy mino ianao dia eritrereto hoe raha ohatra ianao ka tsy mino amin'ny zavatra eritreretina zavatra kely ohatrany dia tadio tsara fa tsy mino ny lanitra koa ianao zavatra rehetrarehetra ataontsika dia saintsainy daholo fa miaraka amin'ny lanitra foana ndaontsika hivavaka tsara mihitsiny andamina eo anatintsika ao anisy vidiny finoantsika sy ny fatokiantsika an' Jesosy marina mihitsy hoe betsaka ny zavatra mavesitra sy mampalahelo ozy izy ateo tiantsika azakazahana sy eto tsara daholo tsisy olona maniry fiainana ho ratsy izany fa manana izany fandriana tsara izany daholo hoe tanora ianao dia hanambady ianao dia hiteraka ianao dia ny zanakao teneninao dia manaraka tsara daholo tenenina dia manaraka tsara satria ianao mieritreritra hoe mety tsara ny zavatra teneninao tsisy ray aman-dreny tsisy olona tsy maniry an'izany fa ohatra raha sendra ny saoten'izay le izy dia matoki foana an' Jesosy fa manana lalana tsara izy amen avy aloha Jesosy ny andamina izay tsy vitanao fa ny anjaranao dia mijoroa ho ray aman-dreny mahatoky mitarika ny zanakao any amin'ny sitrapon'Andriamanitra amen mijoroa foana any amin'ny lalana tokony ahitan'Andriamanitra anao misy dikany ny fahatokiantsika azy dia izany fahatokiana izany nefa tsy hoe akory hoe saranga atoky matoky io tsy tafiditra foana izany tsisy io be dia be ny olona te atoky fa tsy tafiditra le izy indraindray ohatra rehefa tonga eo anatin'le eo amin'ilay laforo ianao dia ohatra tsy natoky tapoka indray dia tena tia kosa aloha tena ahoana indray ty rehefa tsisy ninina lalovanao dia vitanao mihitsy miteny za tena matoky
toky an'Jesosy tena zato itsanjato fa rehefa nandalo an'le laforo ianao ohatra ny sadraka ohatra te hiverina kely zany anao ohatra taditsy atoky kely ray anao tamin'ity laforo ity nefany a zany zavatra zany nefany a azo atao foana no hitoetra mahatoky tahaka ny sadraka sy mesaka nanana zavafatokiny zany dia inona tonga an'zareo natoky be an'Andriamanitra foana fa manomboka mila miresaka amin' Jesosy ianao. Ny olona anankiray atokisanao dia tadidio tsara fa tsy maintsy olona efa mifankazatra aminao miresaka aminao ohatra hoe mivadinao zao ohatra tena hoe hitenenanao zay zavatra ao anaty fonao ametrahanao ohatra hoe comptenao any amin'ny banky dia manana an'izany laharan'izany zavatra zany mivadinao satria atokisanao fa ianao tsy afaka ametraka ny carte bancaire anao mihitsy ohatra hoe any amin'ilay olona sendra fanenana taminao indray mandeha etiky mba ataovany amindria na miaraka amin'ny olona ary anao mandeha metsena ka olona mba efa fatapatatrao ihany vo andalo amin'ilay anao izy dia tsy maintsy tapenakely aloha le kody le izy tsy ratsy saina izy akory fa mitandrina izy fiainana zany dia ohatr'izany ny fiarahantsika amin'i Jesosy tsy afaka izarantsika tsy afaka toky azy tsika ny olona atokisantsika dia izay olona izarantsika ny zavatra rehetrarehetra ny anatintsika any militsika miresaka amin'i Jesosy militsika tia mivavaka tia mitokana tia mandany fotoana eo an-tongotry ny tompo mba hahatonga tsika toky azy amen zay ny voalohany mila manomboka miresaka an' Jesosy apio a Jesosy anana an'izany fahatokinanao zany apio a Jesosy tena hitoky tena atoky anao ity anao bebe kokoa mihoatra ny itiavako anao androany militsika miresaka aza atao problema raha mbola mivadinao na rangavadinao mbola tsy tonga mivavaka na raha matona ny zanakao mbola tsy maninona zany fa zao ianao aloha andao hianatra toky an'Andriamanitra mba hatonga an'Andriamanitra hisintona an'izy ireny hiaraka aminao eo amin'ny fatokiny fa ahoana ianao ary tsy mino an'Andriamanitra dia ahoana ny inonao fa hiovatra zareo amen manomboka eto atombohy miresaka amin'i Jesosy aloha resao izy hoe Jesosy tena mila anao nge zahay apio ny tsifinoko fa tsy ianao miseho milay be za aloha raha efa zay firy taona nanompoana ny tompo zay matokony aty rehefa eo am-bavan'ny liona nefany ny embotra indray ny aty dia ohatran'izay le mila reglenao zany ianao rery ihany mavita miregle an'izany tsy maintsy amboariko ty fatokiako an' Jesosy ty tsy hijanona eto mafana-po be fotsiny ve tonga dia mafana fo be misy fiteniny ankizy azy moa hoe hery ihany fa tsy teneniko eto le izy tsy zany ny finonan'ny Jesosy akory no hoe manao hery ihany fotsiny hoe mahery be fa le izy tena hoe fiainanao mihitsy zany hoe matoky an' Jesosy zany dia miezaka manantona azy ianao Jesosy tena tia Jesosy tena mila anao tena hoentinao ambavaka mihitsy amin'ny fonao zany hoe ampianaro atoky anao amin'ny fitondranao amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao amin'ny fiainako dia ataovy tena tonga tianao satria rehefa mbola tsy matoky ny olona anankiray dia zao le fitiavanao an' Jesosy mihitsy ny tsy ampy fa rehefa ampy ny fitiavanao ny olona anankiray dia manomboka matoky an'iny olona iny ianao dia hoariko foana hoe mivadinao atokisanao vadinao fa tsy hoe rehefa ao an-trano ianao dia rehefa andeha hivoaka ianao disanao mantsy mivadinao hoe mivalo fa hidina ny trano satria tsy atokina tsy fatokisana hitanareo fa menareo satria tsy possible zany fa mivadinao mafantatra ny secretnao rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra fatany daholo satria olona atokisanao tianao raha mihoatra an'izay dia mandiny tena koa ianao hoe sao dia tsy tianao vadinao dia ohatra ny hoe hafa samy hafa ny compte samy hafa mila mianatra fampianarana hafa ndray fa iny aloha tsy atsofokontsika androany amen resaka fatokinana Andriamanitra ny tantaraintsika androany hoe ndao hianatra tena hoe zao Jesosy tena atoky anao ity anao bebe kokoa tadio tsara fa ny olona atokisanao indrindra ozy dia ny olona akaiky ny fonao dia hainao tsara mifandray aminy hainao tsara ny zavatra tiany hainao tsara ny zavatra tsy tiany satria olona akaiky ny fonao dia manomboka hainao ny zavatra tian'Andriamanitra
dia ataonao ilay izy. Dia manomboka hainao ny zavatra tsy tian'Andriamanitra dia tsy ataonao ilay izy satria manomboka akaiky ny fonao Andriamanitra. Dia eo amin'izay manomboka ilay lasa matoky anazy ianao, lasa tsy manana iay ianao ny amin'izay zavatra mbola tsy hitanao fa apetraka ao aminy ilay izy. Lasa very ilay fanahiana, inona ny lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo? Tahotra. Ny olona matahotra ne olona tsy mino an'Andriamanitra. Io nefa tsy afaka teneninao hoe zako tsy matahotra tsony zao satria efa mino. Rehefa tonga ny biby fampitahorana matahotra ihany ianao dia eo ny ahitana hoe tena tsy nino ty. Dia averiko foana hoe rehefa tonga eo alohan'ilay lafaoro ianao dia eo ny tena ahitana hoe natoky ty. Fa io tsy tenitenenao zay aloha zao tena efa matoky. Any amin'ny Facebook efa tena nataona isoratana eo mihitsy hoe matoky. Tsy zany ny andrasan'i Jesosy amintsika fa tena le hoe fotsika tena matoky tsara n'Andriamanitra. Tiavo amin'ny fonao rehetra izy manana fiombonana aminy. Apio mety indray mandeha intelo ianao mivavaka isan'andro ohatra. Akany kosa ngefa nataoko ohatran'ny Daniel dia ampitombohy taoviny 4 indray. Raha efa inefatra taoviny 5. Asa mijanona mihitsy ny asa afa-po zany amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy fa ampitombohy foana fa arakaraka ny fatra ifandraisanao amin'ny Jesosy dia arakarak'izay koa ny fatra ny fatokianao azy. Rehefa kelikely ny fiarahanao aminy, kelikely ny fatokianao azy. Rehefa ngedangeda mengeza amin'ny fifandraisanao amin'ny Jesosy, matoky azy ianao, farany ianao mino fa hahita azy, dia iny ilay hoe rehefa ho avy any amin'ny raolanitra izy dia mino ianao fa hitsena azy. Tananao ilay izy manomboka atomboka ilay izy fa tsy avela fotsiny hoe hibebaka be aloha androany fa sao dia tonga eo Jesosy. Tsy ohatran'izany ny fomba fiarahana amin'ny Tompo. Androany ianao vao hibebaka dia androany tena aloha hibebaka tsara fa sao manenao tropely sao adinao tsika menakavy. Vavaha ihany aloha. Tsy ohatran'izany ny fiarahana amin'ny Tompo. Fa ny fiarahana amin'ny Tompo dia izao atomboka isan'andro. Asa mijery olona ianao. Ndraindray hitanao hoe ty olona ty kosa ne tena mba hitako hoe tena mivavaka be nefa maninona lasa ohatr'izao. Dia iny koa ianao dia hoe satria izy nanao an'izao dia za koa zany tsy hanao an'izao. Personnel ny famonjena. Personnel zany fatokiana an'Andriamanitra zany. Mifatokiana vadiko an'Andriamanitra zao tsy hitovy mifatokiako azy mihitsy. Ny azy mety ambony, ny ahy mety ambany, ny ahy mety ambony, ny azy tsy haiko. Fa ianao ihany ny mahafantatra hoe ohatrany ahoana zany fifandraisanao amin'Andriamanitra zany. Tsisy mahafantatra ny an'izanizy fa ianao mitravy personnel-nao hoe Jesosy tena manomboko izao ampitomboiko ny fitiavako anao. Ampitomboiko ny fifandraisanao. Iza ny olona mba misaina amin'ny fiainam-panahiny zany. Ndraindraiky tena mampisaina antsika be loatra ny vola miditra. Ampanaiky ny rehetrarehetra anaiky anao angina tsara daholo rehefa mitsangana ianao mety ny zavatra rehetra. Ndraindray ohatran'izany ny tena faniritsika entsika ambavaka. Jesosy aleo mihitsy mba tena tsy andangandangy amiko ny vadiko, tsy andangy amin'inona. Mba tsy analany ilay karama. Hitanareo ilay izy any amin'ny source amin'ny fitiavan-tena foana. Fa tsy mba hoe tena mivavaka mihitsy Jesosy mba tsy andangandangy amiko ny vadiko. Fa raha tonga ange ianao Jesosy lasa tsy manana fiombonana aminao izy. Tiako izy hanana fiombonana aminao. Tiako izy tena hanana fifandraisana lalina aminao. Jesosy tena tiako anay vadiko iny tena ifampitantana amiko any an-danitra. Tiako ireo zanako ireo tena ifandray tena hoe zay fa tsy hoe afa-baraka. Mianara tsara ho anareo. Afa-baraka raha tsy mahay. Tanareo ilay izy ohatrany hoe fahambaraka-nao aloha voalohany. Aloha tsy tohizako fa manjary mivadika zavatra hafa fa fatokiana an'Andriamanitra. Amen. Ndaontsika hianatra toky an' Jesosy. Fa rehefa matoky azy amin'ny fonao rehetra ozy izy. Tena hoe hisy ny fahasambaranao anatintsika dia izao mifananantsika an'izay fatokiantsika tanteraka an'Andriamanitra izay. Tiavo amin'ny fotsika manontolo Jesosy. Manana fiombonana aminy. Ataovy akaiky anao foana izy. Mifankazara foana amin'Andriamanitra. Ataovy ohatran'ny fitiavanao an'iny telefônina iny. Ataovy an'izay aloha, ohatr'izay aloha. Satria izao tsika ohatranahy moa zany tena ny ainako zany tsy mampaninana amin'ny tena izany.
alohany atory aloha dia mijery an'izay anao sao dia mba nisy olona ny antsoana ohatrany dia sahirana any nandremta eo andrandray mandany fotoana eo dia matory avy eo dia fo maraina indray dia mijery aloha amin'ny firy zao dia ny telefona aloha ny raisiko voalohany dia eo aloha dia io fa misy olona dia eo dia indraindray aza tena tsy mamenatra mihitsy mitena izany adiniko mivavaka satria nahita an'ilay message ny rehetra teo dia eo aloha mamaly an'iny eo tiako tenenina dia izao mandeha indray dia mivoaka ny WC any dia indraindray ohatra lasa manaraka eny any iny midina any ambany ka adiniko ilay izy dia miantso any ankizy mba ampidirantiraka izy ny telefoniko satria sao dia misy olona miantso dia teneniko ohatr'izay mihitsy ilay izy dia mba zao rankizy dia lasa indray ianao dia matoritory indray ianao dia alaloha atao mafimafy ny feon'ity fa sao dia misy olona miantso ka tianiko dia mandeha indray ianao dia aiza ny telefoniko teo adino aiza pepopepo ohatran'inona ianao dia hiteny aminao telefona farany ohatra nisy zaza zay apanina zay hitako hoe lasa izy mandeha dia manana ny zavatra rehetra ny ray aman-dreniny tena hoe manana ny zavatra rehetra dia aterin'ny chauffeur izy mandeha mianatra ohatr'izany dia tena hoe miadana zany raha miresaka materiel dia nisy fotoana nalahelo be nefa inoza azy io dia miteny foana ny ray aman-dreny hoe inona ny problemanao ninona nananao daholy rehetrarehetra tia andeha hanao vacances anaizy ianao alefa fa inona ny problemanao dia izao ny zavatra ny tenen'ilay zaza hoe neny eo mba ataovy ohatran'iny telefonanao iny asanareo ilay izy ohatrany hoe tsy jerevan'ilay mamany akory hoe manahoana zaho notiny ao zao fa ny telefona neny amin'ny mamany foana lasa adino ny mamany hoe marary ve izy sa maninona fa vao tonga ao an-trano ny mamany dia telefona aloha voalohany azonareo ilay izy jereo tsara mila mandin-tenitsika raha ohatrany fitiavantsika n'iny telefona iny fitiavantsika an' Jesosy za tsy tena hoe tokony mihoatra fa loata ohatran'iny aloha iny tsy misaraka aminao zany tsisy olona mampiasa telefona zaka hoe najanoko any amin'ny sekoly aloha mandreraka fa mialohany ianao iainga ny toerana anankiray dia matsapotsapaina daholo posy telefoniko teo zany tsy midika akory hoe ratsy manana telefona fa le présence ny telefona eo amin'ny fiainanao mino fa ny olona rehetra ngamba ohatr'izany tsy resaka hoe hanao Facebook izy na hoe variana izy fa iny telefona iny tsy raha misy ny amin'ny vadinao raha mbola misaraka aminao mandeha miantsena mety fa iny tsy misaraka aminao zany eo aminao foana iny tsapatsapainao tena hitako amin'ny fiainako mihitsy zany midina any an-trano areo ka any ambany ka sendra ty ndanakialaivo kely ny telefoniko satria sendra misy olona miantso dia iny tsy adiniko zany namakaiza namakaiza telefona satria sao dia misy olona miantso anao le izy ake tsy ratsy sao dia zinainareo hoe tsy ampiasa telefona tsondray ve zany ilaina mampiasa telefona ohatra izay teneniko anareo izay mihitsy hoe ilaina iny raha miantso anao ny lehibe anao raha miantso anao fa raha misy ny zavatra tsy mitsaraka anao indrindra dia iny telefona iny dia teteny aminao fotsiny hoe mba ataovy ohatran'iny hoe Jesosy mba andramo hoe aizy Jesosy teo hoe adiniko ny resaka tamin'i Jesosy orankizy adiniko ny resaka tamin'i Jesosy dia eo ianao mivavaha ataovy inge ataovy ohatran'iny aza atao mihoatra aloha fa raha vitanao mampitovy azy ohatran'iny fisiany iny telefona naiza misy anao hoe na any anaty poketra na any anaty posy telefona tsy maintsy eo raha tena mitenanao fa raha adino an'iny dia efa lasalasa lavitra ianao tenenao raha tsy miverina ianao do hoe verina aloha adino ny telefona na maika ohatran'iny na ianao fa mahatonga anazy tsy azo alaina intsony hoe mety hoe efa lasa lavitra be ianao fa ao anatin'ny fonao zany mieponepona miatrekaiky eo adino raha zao miantso ihany na taitrekaiky eo tena tsy maintsy mody ainga na maniraka ny ankizy any an-trano aviatero aty telefona ataovy ohatran'ny telefona aloha Jesosy ohatra Jesosy vao maraina tsarovy eo anatin'ny sainao ataovy manana fiombonana lalina amin'i Jesosy ianao présence ny telefonao fiainanao ataovy ohatran'izay koa ny présence ny Jesosy zany nange ny telefona iny rehefa maneno ny trompetra iny nga hoentina janona iny tsy miakatra miaraka aminao iny
ianao rery miakatra dia nefany le olona hiaraka aminao ratsy izay indray ny adiny noho i telefonina. Amen. Manana fahazarana hoe Jesosy eto mifanatrehanao dia tena kay marina izany. Raha misy ny zavatra tsy misaraka amiko dia ny telefoninako. Ny tiako tenenao tsy hoe ratsy le izy satria ilaina ange le telefonina. Za zao tsy maintsy za mihitsy ange le teneniko teo miana midina any ambany dia teneny ankizy hoe ampidinao ty fa ilaiko satria raha miantso amin'ny vadiko sahirana izy. Fa zay fiheverana zay mihitsy ny tiako tonga ao anatin'ny sainao hoe tokony ohatr'izay mihitsy ny fiheverana ny fiarahana amin'ny Jesosy. Naiza Jesosy misy na makaiza dia tokony eto amin'ny fiainako ianao. Mety hoe tsy mahavita amin'ny teny ny vavako fa zao atao poko indray ianao. Mety hoe tsy mahavita atao tsaiko ianao Jesosy nitandrina ny sitraponao. Amen. Jesosy mihitsy angereto ny teny an'izany. Tsy mety ozy izy raha tsy maninona tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Rehefa tena ampivavaka ianao ampifiraisana amin'Andriamanitra ianao mipetraka ho azy mifatokianao an'Andriamanitra. Lasa inonao an'Andriamanitra daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Mijery zavatra ianao dia efa tsy mahita zavatra ratsy izany fa tonga dia tsara daholo. Marary ianao lazainao fa salama. Reny ange tsy hoe fa fitenenana amin'ny olona akaikinao hoe tena mampilahelo ianao e. Hoe marary ianao salama be. Fa ny olona matoky an'Andriamanitra tonga dia salama fa tsy marary. Izany nefa tsy azo amboarina. Fa rehefa velona ao anatinao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mandeha ho azy izany zavatra izany. Tsisy ninina ianao izany. Jereo fa indraindray mampiembotra ny olona amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy ange. Tsy mivaly mivavaka. Mbola tsy miasa foana hatramin'izao. Mbola tsy tia foana satria mieritreritra izy hoe tsy afaka hanohy ninina eo amin'ny fiainany intsony Andriamanitra. Inona mahatonga ny olona manota foana verin-dalana foana satria tsy mino an'Andriamanitra izy. Tsy ampy mifatokiana ao anatiny fa nanova azy tanteraka Andriamanitra. Dia inona fiteny matetika? Sarotra be. Satria manino tsy mino an'Andriamanitra izy. Inona ny zavatra tsy vita an'Andriamanitra hovainy ao amin'ny vatanao? Rano ara no hovainy tonga divay. Ranomasina mena izany saraka rehefa niteny izy. Ary tsy hoe fotaka ny tao ambany fa mbola mahagaga plus que mahagaga tany maina. Nefa rano ny teo amboniny. Tsy haiko hoe tsy azo ny saina eritreretina izany fagagan'Andriamanitra izany. Fa mahatonga an'ilay izy tsy mitranga eo fiainantsika satria tsy minotsika. Amen. Manomboka androany ampio ny finoantsika an'Andriamanitra. Ampitombo ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy tonga ho azy izany. Dia izay mahatonga antsika ilay hoe maly tena natoky fa androany indray verina tsy natoky. Satria tsisy tsampo ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Fa rehefa ampy tsara ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy tsisy miovaova izany. Jereo tsara Jesosy tiako ny ray ozy izy eto amiko mandrakariva. Satria maninona? Tsy hoe izany Jesosy. Za maninona ozy izy? Manao izay sitrany mandrakariva. Ny ray ozy eto amiko tsy mahafoy tsy mandao satria maninona? Za manao izay sitrany mandrakariva. Fa maninona Jesosy manao izay sitrany matoky azy. Amen. Rehefa teo ambony lasy Jesosy ny azakazaka. Jesosy tsy nitenenina hoe tao ambavaka mba hiala amin'ity hazo fijaliana ity fa mafy loatra. Ngamba raha ray amintsika reto mahazo an'izany teny izany izao efa trany amin'ny andron'ny Isaia ho avy Emmanuel ny anarany dia izao io Jesosy io dia andeha ombona amin'ny hazo fijaliana dia ho faty izy dia hitsangana izy rehefa avy eo dia ohatro eritreretony ianao no nahazo an'izany profesia izany ngamba nefa mpanompon'Andriamanitra traizatraizana efa natsoina daholo eto ambavaka aloha misy zavatra mitranga tsy milamina ohatran'izao ombona amin'ny hazo fijaliana hony dia ho faty hony dia izao hony alamina daholo ny zavatra rehetrarehetra satria mafy be izany zavatra izany. Fa izao namen'Andriamanitra an' Jesosy ilay izy hoe izao ny zavatra ataonao any dia lasa izy niazakazaka niditra tamin'izay zavatra izay satria fatan'ilay niteny. Amen. Niazakazaka izy andeha amin'ilay hazo fijaliana fa tsy hoe ory mpianatra eto ambavaka mba petera raha teo ny teny mihitsy hoe tsy androanao izany dia ozy izy miala amin'ny izy moa tsy niteny amin'ny anaran'i Jesosy.
nivoaka anao ry satana ozy azonareo ve le olona hitsetra azy teny anazy hoe tsy avoanao zany tia mipeteratenena hoe zay aro anao foana tsisy navelan'i Jesosy ny aro azy satria fantatry Jesosy fa ny rainy no ny teny an'izy na mafy ary le izy. Amen. Mafy anay zany ianao kapohana impiry anatin'ny ananao, ianao andeha andalo an'izany lalany azo fijaliana zany tsy moramora ke zany ho faty ianao tsy fantatrao na hitsangana ianao na tsy hitsangana fa zao natoky an'le ny teny de be nanakana n'io zavatra ho ataon'i Jesosy io fa tsy navelan'i Jesosy hanakana azy na ray ary satria fatan'le ny teny. De ohatr'izay koa tsika nendray mafy ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika fa zao tsy fantatrao le ny teny de miezaka ary ianao hiala am'le izy, miezaka ianao hiafina amin'ny pastera tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra nefa ny adininao hoe iza le ny teny. De jereo Jesosy be ny zavatra nanohatra n'io lalan'ny azo fijaliana io fa tsisy ny aken'i Jesosy na ray ary satria fatan'le ny teny. Azonareo le izy misy fotoantsika mety hoe mandalo zavatra mafimafy eo amin'ny fiainantsika fa taro hoe iza miaraka aminao fa rehefa matoky an'i Jesosy ianao Jesosy tsy handetika anao any anaty lavaka zany fa nalasa ny anaty lafaora ianao mbola ampiny foana ianao hivoaka tao. Amen. Zany ny tombony amin'ny fatokinan'Andriamanitra. Tsisy aza matahotra zany ianao, aza matahotra ianao hiditra ao anatin'izany sitrapon'Andriamanitra zany hoe jereo Jesosy hiditra ny anatin'ny fasana efa fantatry Jesosy daholo nge ireo zavatra rehetrarehetra reo fa zao nandeha izy ozy izy ray eo misy fotoana izy de esory ty kapoaka ty oka ny sitraponao ny arery any ny atao fa tsy ny sitrapoko. Mivavaka Jesosy atateraka ny sitrapon'Andriamanitra eo aminy ary io tsy hoe no manana paradisa izy courage fotsiny ianao fa ny eo ambadika io paradisa ho paradisa fa fahafatesana atory eo anatin'ny fasana fa jereo fa zay lazain'Andriamanitra rehetrarehetra tanteraka tamin'i Jesosy daholo satria naninona ninony anjarantsika indray zao ohatra ny ahoana eo amin'ny fotsika amin'ny plasin'i Jesosy izy eo amintsika izy eo amin'io ady atrehanao io eo amin'ny olana ara-tokantrano eo amin'io zavatra tsy mety mitranga io eo amin'io zanakao ohatra ny tena mamazivazy ianao tena manao tsinitsinina anao io izy eo aveloa any fa zao apetrao tsara ao amin'ny plasiny fotsiny Jesosy fa rehefa mipetraka ao amin'ny plasiny Jesosy de ho hitanao ny zavatra ataony. Amen. Minao fa nandray zavatra ianao androany, minao fa hiasa mahery ao amin'ny fiainantsika reto Andriamanitra rehefa hanomboka hivavaka ianao, rehefa hanomboka hiantso an'Andriamanitra ianao, rehefa hanomboka hiray amin'Andriamanitra ianao de jereo fa manomboka misy zavatra miova aloha ny ao anatinao, manomboka manana penao zany ke mahatonga antsika tsy mifampiaraba hoe bonjour salut ana fa mba ezahana mihitsy hoe pisy iny fiadanana ho anao. Amen. Ezahana mihitsy tsika rehefa mifampiaraba manonona amin'ny fiadanana satria fiadanana zany tena ilainy zany de ny olona azo antoka hoe anana n'io fiadanana io de zay olona matoky an'Andriamanitra rery mahatonga anao tsy miadana satria tsy mihainao an' Jesosy ianao de mirorosaina eo ianao de mahia toerana eo ianao de zay satria zay le izy. Minao fa nandray zavatra tsika hitsangantsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra minao fa hiasa mahery eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra amin'izany alalan'izany teny zany de tehaka mafy tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Saotra ny Jesosy tsika ny amin'ny teny zay nampitondrain'ny mpanompony saotra ny amin'ny fampianarany de tsisy ampiana ntsony le izy fa hoe mila matoky an' Jesosy tsika afaka miankina amin' Jesosy tsika, afaka manantena an' Jesosy tsika hoe eo izy eo akaikitsika ary tahaka n'le hoe telefônina tadidio foana hoe tokony tsarovantsika Jesosy na iza misy atsika. Mila hoapotsika foana hoe présent Jesosy ary tsy noho ny valim-bavaka fa mila minotsika fa miaraka amintsika izy eo amintsika izy ary ao anatintsika izy. Problema fisalasalana aza misalasala ntsony efa teny be dia be nomeny Jesosy ray amin'izay fotsiny ozy izy de fa ampy
nefa mihoatra n'ray nefa nanantsika dia afaka mahazo toerantsika tompoko hanao ny fanatitra tsarovy ny fotoanantsika raha amin'ny zoma eo amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 4 ny sabotsy tsy misy sekoly fa kosa misy retraite zay ataontsika any lafy ary sotra betsaka ho an'ireo nefa soratra anarana sy efa nanefa ny sarandasy dia iangaviana an-tanandro koa tsika izay tokony mbola nefan'izany amitan'izany sy andrateraka an'izany ny sekoly dia manomboka ny talata indray eto amin'ny sopu sekoly fanasitranana ny alarobia sekoly tokatrano sy sekoly mpanambinana sy fitahiana fanambina toetra ary ny alakamisy misy fifadikanina eo amin'ny shalom etsy an-tanimena dia ny zoma moa zany miverina ny sekoly fanotronana eny amin'ny trampokon'olona dia ny sabotsy eny amin'ny centre eny amin'ny bypass dia akoatran'izay mila mivonona tsara tsika mitondram-bavaka ny amin'ny fotoana amin'ny retraite satria fotoana goavana be ilay izy fotoana fanamasina io fotoana izay atsiarovantsika fa nomeny jesosy atsika amin'ny fanamasina dia ndaontsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra tsika andray ny tsodranotsika sady hivavaka saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny fotoana izay nomenao androany makasitraka ny amin'ny teninao izay mamy foana na dia manindrona azany dia manamboatra anay zany raisinay ampitiavana Jesosy ny teninao satria ianao efa tianay taloha manambara aminay foana ianao izay sitrakao mba tonga anay ho ankasitrahanao saotra ny amin'ny mpanomponao izay manambara ny teninao teny izay ambara ny fanahinao masina tsy hoe fisainanay ny manambara an'ireny fa ianao mihitsy mampitondra ny teninao mba hatonga anay ho marina ao aminao sy atoky anao anana n'ilay fiandrasana anao hoe tena misy zany fa tsy honohono na anganongano dia misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fanatrehanao androany misaotra fanamasina satria miasa atao anatinay ianao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen raisy ny tsodrano ary tsofina rano ny famarinan'ny teny izay nambara sy efa rentsika fa teny fiainana zany dia marina eo amin'ny fiainantsika fa veloman'ny tena ao anatintsika dia noho ny fiarahantsika miaina miaraka amin'ny fanamasina dia tsofina rano tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray avy amin'ny famarinana sy ny fitiavana ampamirapiratra ny tavany amintsika anie Jehova ka hamindra fo amintsika anandratra ny tavany amintsika anie Jehova ka nome antsika fiadanana ary tsofina rano ny journéanao tena voata ary ho ambin'Andriamanitra ny fiainanao manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen fiadanana daholo tompoko fahasoavan'Andriamanitra matozo